za ngambany mety tsy fahaizako politique le za mandeha aminy le za miteny marina zany président ny antemeram-pirenena voné démission na rapitso voné démission raha nahitany citeny ianao miexporte volamena zany tany fa tsy hoe za ny bijouterie taloha fa tsy exporte volamena jamais na citeny nanao kolokolo za miteny averiko ndray andriamatoa premier ministre andriamatoa présidentny fanavaozany république andefasonareo enquête encore misy maky volam-panjakanao raha misy ariary fotsy mipitsiko démission mositeny zany sary ary nanao an'izany président herinadronaro mampianina 2 mois zao question inspecteur d'état afaka manaova olombelo lefa 10 na lefa tao tsy nahita na ray niverina indromy anazy niverina indimy niany ingahy undergraduate nijery ny compte tsy nahita nefa za tena adversaire numéro 1 iny satria za ny lehibe mpanonona tamin'ny andro tsy nahita na ariary zao koa mbola miandro antanio bianco fa imbetsaka natsony bianco nefa za lehibe mpanonatra ka zay itenenako hoe raha manao ino moa nampangina azy zay tsy anina le pro nanginany fanambarana izahay tanora pitolona aty Antsiranana mahatsapa ny andraikitra lehibe anananay amin'ny hoavin'ny firenena dia manao zao fanambarana izao voalohany indrindra izahay dia manohana tanteraka ny antso nataon'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Republika Colonel Randrianirina Mikael izay mampirisika anay tanora handray anjara mavitrika amin'ny fanorenana sy fampandrosoana ny firenena resy lahatra izahay fa tapitra ny fotoana ny jerena fotsiny ka ny tanora no hery lehibe mitondra fanovana maharitra na zany aza tsy afaka hangina izahay manoloana ny fahasairanana mbola iananay vahoaka indrindra ny fahatapahan-jiro miverimberina izay manelingelina ny fiainana andavanandro sy ny asa fiveloman'ny-ponina fa indrindra ato amin'ny université ka eto zahay dia mampandray amin'ny manam-pahefana rehetra misahana indrindra ny jiro sy rano izay mbola manahirana tanteraka ankehitriny fa ny fitohizana io olana io dia hiteraka korontana tsy voafehy anatiny izao fanavaozana izao eto amin'ny tany sy ny firenena etsy ankilany ambaranay mazava sy entitra fa manameloka tanteraka ny politika maloto sy fietsika entina hanakorontanana ny saim-bahoaka izahay koa dia tsy miambahamba milaza fa saro-piaro amin'ny fametrahana ireo rafitra matanjaka sy mangarahara ka noho izany angatahinay tsy misy fepetra amin'ny fanjakana mahefa sy tompon'andraikitra ny fampiarana décentralisation izay voalaza amin'ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao eto koa izahay mampahafantatra aminareo manam-pahefana amin'ny insécurité misy aminay ato amin'ny université d'Antsiranana satria maro ny namanay voaroba ato anatiny campus misy anay fa indrindra amin'ny bâtiment na hoe fipetrahana misy anay ato amin'ny université d'Antsiranana ka niangavy antanandroa anareo manam-pahefana ijery akaikanay aty fa mbola maro ny zavatra tsy mipetraka amilona ato amin'ny université misy anay tanora mandray andraikitra firenena mandroso masina ny tanindrazana